Anamarika ny toetrandro mandritra ny fetin'ny faran'ny taona sy ny tambaovao ny fisian'ny orana mety raha mikotroka ho an'ny ilany avaratra andrefana sy afovoany andrefa Madagasikara araka ny vinavinan'ny sampana mpamantatra ny toetrandro andrahoana mety anaran'ny herika na orana manify kosa ny taona lamanga sy ny afovoantany isan'ny koa ny orana miatoato any amin'ny ilany avaratra tsinanana sy afovoana tsinanana nosy toetrany ny orana saika manerana nosy ao anatin'ny 3 andro manaraka raha araka ny vaovao amin'ny fobe famantarana ny toetrandro ny ilany atsinanana sy andrefan'ny nosy no tena isoram-baratra amin'ny tsitokotoko ny atao voatany any koa dia tahaka an'izay ihany ho an'ny alatsinainy sy talata raha ho lefilefy zany ny alarobia vokatry ny tsy hodrivotra avy any atsinanana izay tsy maro toerana any amin'ny faritra avaratra andrefany sy ny ilany andrefan'ny nosy moa no mahatonga izany toetrandro izany hoy ireo mpamantatra ny toetrandro. Volamena milanja 7.5 kilao no tratehaky ny fahatserana natao miserana piaraminidiny vato nandritra ny volana Desambra 2024. Ny 20 Desambra teo dia volamena nilanja 3.4 kilao no sarona tamina pandeha iray saika iondrana amin'ny izotran'ny kompania Ethiopian Airlines. Ny 13 Desambra teo dia volamena milanja 3.7 kilao no sarona teny an-toerana pandeha iray izay saika iondrana ho any Dubai no tratehaka tamin'ny raharaha io. Olona 4 no voasaringotra tamin'ity raharaha ity, ny 3 dia fanontanana ponjavozomankeny tsy afara mbola karoana kosa ndray. Raha ny fampitambavao eo ny fahatserana dia apetraka ny amin'ny banky foben'ny Madagasikara akaiky indrindra ny volamena tratra mandra-piandry ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Toy ny sataona dia isy ny lahateny ataon'ny filohan'ny Republikain Rajoelina ao amin'ny televiziona malagasy sy ao amin'ny radio Madagasikara ny 3 Desambra izao amin'ny 8 alina. Andeha mivantana ao amin'ny page Facebook ny fiadidinan'ny Republikain koa ity lahateny ity, lahaten'ny filohan'ny Republikain Rajoelina ho famaranana ny taona 2024 izy ity raha nampitay ny fiadidinan'ny Republika. Ny fanjonoana, ny fivarotana, fividianana, ny fitaterana, ny oratsimba amin'ny endrezrehetra dia voarara manomboka amin'ny 1 Janoary 2024 ka hatramin'ny 30 Martsa 2024 misasakalina araka ny noty izay navoaka ministeran-jonjy ny toekarena manga. Voafaritra izany fandarana izany ny faritra Androy Anosy atsimo atsinanana Vatovavy Fitovinany. Ho an'ireo mpandraraha rehetra, mpivarotra sy mpamongady dia tokony hanao fanambarana ny tahiry ananana izy ireo hatramin'ny 30 Desambra. Taoriana fiodinana faharoa farany ny fifiantsanana ny amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranjam-bola kitrana ny Shanna izay nataon'ny farany andro teo dia fantatra avokoa ireo firenena 12 indray anjara amin'ny dingana famaranany. Ankoatra ireo firenena 3 ampiatrano ity fifaninanana ity dia i Tanzania, Uganda ary Kenya dia tafita hiatrika izany koa i Madagasikara, Senegal tompon-daka farany, Maroc, Guinée, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, tafita ihany koa Nigeria, Centrafrique, Congo, République démocratique ny Congo, Soudan, Rwanda, Zambie ary Angola.